Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo indray ny tenako tratra indray ty andro an'ity. Mankalaza an'Andriamanitra isika midera azy ary mananatra avy ny anarany, mbola meny tombon'andro mavelona isan'andro ary isaorantsika azy ny zavatra rehetra ihany koa dia mianjady eo amin'ny fiainantsika. Eny raha misy ny tsy salama, isaorana an'Andriamanitra izany. Hain'Andriamanitra ihany koa ny zavatra rehetra apetratsika amin'Andriamanitra ny fanasitranana. Ary aza manafoana amin'ny aretina izay mahavantsika hoe andreo dia ho faty, andreo dia manao an'izao, andreo dia izao na hoe izao. Fa hoy ny tenin'ny soratra masina hoe tsisy mahay mampitombo ny andro iainana ange. Tsisy. Na ny ampitso io, na ny anio, tsisy io. Tsisy tompo Andriamanitra ny tompon'ny zavatra rehetra. Dia apetratsika amin'Andriamanitra ny fahasalamantsika. Apetratsika amin'Andriamanitra izay masahana ny fiainantsika rehetra izany. Zavatra anankiray dia ity hoe Satana ihany koa tsy kely lalana mety mametraka fanontaniana isika manao hoe dia ahoana foana ary ny tomandroaka devoly foana amin'ny fampianarana sy ny karazany. Io tonga fiteneny hoe aza mavongo avy manta. Fa aza mbola sendrany ihany ianao, fa raha sendrany ianao dia manao tsy mandadilady ianao, tsy zakany ianao zany. Fa misy ny olona tokoa tena ampijaliana io fanahy ratsy io. Ary hoy ny tenin'ny soratra masina manao hoe roao izy dia handositra anareo. Dia tsy maintsy roao izy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny tenin'ny Tompo manambara manao hoe ny fofinain'i Kristy no andravana ilay ratsy, ary ny ratsan-tanan'Andriamanitra no andravana azy. Izay no mahatonga antsika mandrava ny devoly, mitsoka azy eto. Gagitsika efa ahoana. Finoana izany. Io zany tsisy resaka hoe formule hoe izao. Na voasoratra. Dia mampiatra an'izay tsika dia finoana no anaovantsika an'izay zavatra izay. An'Andriamanitra zany ny andro. Alohan'ny zavatra rehetra nefa dia izao hoe manasantsika ary hiaraka hivavaka. Hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra. Ny amin'ny fiainantsika sy ny amin'izay masana ny fiainantsika rehetra ary apetratsika eo aminy ny fampianarana ny teniny. Hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra iray io. Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakobo. Misaotra anao izay fa mbola menao indray ity andro an'ity ahafahana hiara-hianatra sy handinika ny teninao. Eny Tompo, ny famohan-kevitry ny faminaniana tokoa dia avy amin'ny fanahinao rery ihany fa tsy efa ny fahendren'olona ny fahalalàn'olona ny tenenana. Ny tenenan'ireo mpanomponao tany aloha rehetra tany fa tamin'ny alalan'ny fanahinao rery ihany. Koa ankehitriny izay iray raha hianatra ny teninao dia mety izy iray hampianatra anay ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny ianao. Koa dia mana masina anay iray ny amin'ny teninao. Teninao ny fahamarinana. Sokafy ny fonay raha io. Sokafy ny sainay. Amantaranay ny sitraponao. Eo ihany koa Andriamanitra iray mifona aminao nefa izahay dia amin'ny fahotanay sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Eny maro ny tsy famendrenay, ny fahotana izay mety vitanay tao anatin'izay fotoana ny sarahana izay. Eny na dia tsy fanahiniana ary izany. Mety nisy olona nanatafotoana anay ka nahatezitra anay. Ary nisy olona tena nanao izay nampatezitra anay ka nahatonga anay lasa niteniteny foana. Eo ihany koa ny amin'ny zavatra izay misy amin'ny fiainanay andavanandro maro samihafa. Andriamanitra, inona mety fahalemenana latsaka anay? Inona mety fahotana vitanay? Dia angatahanay fifonana aminao Andriamanitra ary angatahanay famindram-po sy famelan-keloka. Mangataka aminao izay Kristy io. Diovy amin'ny ranao izay ho afa-pahotana. Sasao amin'ny ranao izay Tompo ho afa-keloka. Ary eo k'Andriamanitra ny fanahinao. Hitantananay ho amin'ny marina rehetra ary ny marina hanafaka anay tsy ho andevo. Eo izay marary ny tokantrano any. Ninona aretina mahazo azy ireo. Na aretina andoha izany. Marary andoha mafy.
na aretin'ny tenda izany, na enzima izany, na fivitosana izany, na any amin'ny tenda, na any amin'ny tanana, na any amin'ny vatana maro samihafa. Na ao ihany koa ny aretin'ny nify, Tompo. Ao ihany koa ny izay mety aretina maro samihafa izay tsy voatanisa, Tompo, na kohaka io, na asma io, na covid io. Dia mangataka aminao izay Jesosy io. Ao ka re Tompo, ianao anasitrana ny aretina rehetra izay mety mahazo ny tsirairay any tokantrano any, na amin'ny fotoana izay, amin'ny toerana izay noana izao fampianarana izao. Ka ao ka Jesosy Kristy, ilay dia kapoka taminao no anasitrana ny aretina rehetra izay voatononay ao tokantrano, ao an-tsainay sy ao am-bavanay io, na izay voatonona teto. Eny na izay tsy tsaroanay azy. Dia ao ka Jesosy, ilay dia kapoka taminao anasitrana ny aretina rehetra izay mahazo ny tsirairay any tokantrano sy amin'ny toerana izay noana izao fampianarana izao. Dia ho sitrana an'izy ireo. Ko mandidy ny aretina rehetra izay izay mahazo ny tsirairay any, sitrana izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy ny dia kapoka taminy ary ny herin'ny fanahy masina. Dia rainy ianao Andriamanitra iray, kalazay ny anaranao, mena voninahitra ny ianao. Rakofindrahanao ihany koa Jesosy ny tokantrano ny tsirairay avy, ny fitaovana izay noana ny fampianarana na noana ny teninao, mba tsy hanan'ilay ratsy fahefanana dia kely azy. Rakofindrahanao Jesosy io izay tsirairay avy ka arovy amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra ny kaoka Tompo, tsisy lozanjoanay na dia kely azy. Ary eo k'Andriamanitra tsy hanan'ilay ratsy fahefana ny fampitana izao fampianarana izao. Ka ninon'inona asan'ilay ratsy hoentina manakana ny fampitana izao fampianarana izao, hoentina miasa ny tokantrano any na amin'ny fitaovana izay noana izao fampianarana izao, dia tsy manan-kery, tsy manam-pahefana izany, fa ilay vonona noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fomofinain'i Jesosy alefa ny afo mandevona ny Satana sy ny asany rehetra. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny fampianarana, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny tokantrano ny tsirairay avy, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny tsirairay avy, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'izay masahana ny fiainan'ny tsirairay avy. Lasa ny afo mandevona ny Satana sy ny asany rehetra ny amin'ny rano zanak'ondry sy fofinain'i Kristy. Ravy Satana noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy tsy manan-kery, tsy manam-pahefana ny amin'izay voalaza rehetra teo. Dia rainy ianao Andriamanitra iray io, nikalazaina ny anaranao Tompo, mena voninahitra ianao raha io hatramin'izao ka mandrakizay. Halleluia, halleluia. Voninahitra ny eo an'ilay anaran'ny lanitra sy ny tany izay rehetra eo aminy. Halleluia, halleluia. Dia misaotra raha io, raha afaka nivavaka izahay, nifampivavaka teto. Ary izay tsy voalazanay Tompo, dia aoka ny fanahinao ameno izany. Kehitriny ary izay raha hianatra ny teninao, dia aoka ny fanahinao ampianatra anay raha io fa voninkaina izay vahoakanao. Dia misaotra ny amin'izay rehetra efa vita hatramin'izay, isaoranay ihany koa izay rehetra mbola ho ataonay. Ny anaran'i Jesosy na noratanay izany vavaka izany raha hitao anatrehana. Amen. Lesona izay niresahantsika farany izany dia ny resaka izany tsika tamin'ilay resaka hoe mbola izany hoe ao anatin'ilay 3 andro 3 alina izany ny fampianarantsika amin'ity anio. Ary ny zavatra niresahantsika farany na niresaka ary tsika hoe any amin'ny toko 10 tsika miresaka ilay hoe faminaniana ny amin'ny Daniela io izany, ilay hoe 70 herinandro. Dia ny zavatra ho resahantsika izany amin'ny Daniela amin'ilay resaka hoe 70 herinandro dia mikasika ilay hoe ara-paminaniana indrindra izany no tena ho resahana any. Fa ny zavatra ho resahantsika eto izany amin'ity anio ity dia toy an'ilay resaka ny resahantsika izany mikasika ilay hoe 3 andro 3 alina no nitoeran'ny zanak'olona tao an-kibon'ny tany. Ka raha ilay 70 herinandro ary izay hitantsika izany, satria ilay 70 herinandro faminaniana izany ny amin'ny zanak'Israely izy iny. Dia ny resahantsika teto mikasika an'ilay hoe faminaniana iny izany, ka inona moa ny anton'ilay faminaniana, veriko kely ilay fanazavana izany dia izao hoe ny zanak'Israely izany rehefa nanota teo anatrehan'Andriamanitra dia lasa babo tany Babilôna izy ireo izany. Izany hoe tany amin'ny tanin'ny Mesopotamia iny izany, aiza moa misy an'izany fa ny toerana Iraka iny izany misy an'izay toerana izay izany. Dia any tany izany nisy an'izany firenena Babilôna izany tamin'izany androny,
ary zany fiverenana Babilôna zany no firenena natanjaka indrindra tamin'izany vanim-potoana izany. Dia Babitany ny zanak'Israely, rehefa Babitany ny zanak'Israely nefa nandritra ny taona maro, dia rehefa tonga ny 70 taona zany tao anatin'ny fahababoana, dia tsaroany Daniela mpaminany ny tenin'ny Jeremia mpaminany, fonizy mbola velona zany, hoe rehefa afaka 70 taona, zay zany le faminaniny Jeremia, hoe rehefa afaka 70 taona ny fahababoany zanak'Israely dia ampidin'Andriamanitra any amin'ny taniny ny Israely. Dia rehefa nijery an'izay faminaniny zay zany Daniela mpaminany, izy koa Babitany Babilôna, dia nivavaka tamin'Andriamanitra izy, nifono ho an'ny Israely izy, ary nanontany an'Andriamanitra hoe ahoana ny mikasika an'io faminaniny iny amin'ny fampidinany zanak'Israely. Izy mivavaka iny, tonga tamin'ny anjely, niteny taminy anjely Gabriela zany niteny tamin'ny Daniela, hoe satria malala indrindra ianao dia ampafantarina anao izy ny zavatra ho avy. Dia rehefa nampafantarana azy ny zavatra ho avy zany, dia izao ny zavatra voalaza tao, satria efa nijerentsika fa mamerina kely ny zavatra hitantsika zany tsika alohan'ny hanoizantsika le izy. Daniela 7. Dia eo amin'ny Daniela 7 dia vakitsika ny 720 dia izao nivaky ny teny amin'ny 720 amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka amin'ny 720 zany nijerentsika, dia izao nivaky ny teny. Tamin'ny atombon'ny fivavaka ao dia nisy teny nivoaka, ka dia tonga hanambara aminao, satria malala indrindra ianao, ho adinio ny teny ary eo ko fantatrao ny fahitana. 70 herinandro no voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànanao masina, ahatapaka ny fahadisoana sy hanampina ny fahotana, ary ianao fanavotana no ny eloka sy hampiditra fahamarinana mandrakizay, ary nisy tombo-kase ny fahitana sy faminaniana sy hanositra izay masina indrindra. Koa ao ko fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voan'ny didy hanavaozana sy hanamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andrina, dia ho 7 herinandro sy 12 herinandro, amboarina indray ny lalana sy ny ady dia amin'izay andro mampahory. Ary rehefa afaka ny 12 herinandro dia ho vonoina ny Mesia ka tsy hanana, ary ny vahoaka ny mpanjaka izay ho avy dia handrava ny tanàna sy ny fitoerana masina, ary ny farany dia hisafotra, ary hatramin'ny farany dia sy ady sy fandravana voatendry. Ary hanorina fanekena ho herinandro maro izy, ary mitsahatra fanatitra latsa-drasy sy mifanatitra hafatra amin'ny sasaky ny herinandro, ary amin'ny helitry ny fahavetavetana no havian'ny mpandrava hatramin'ny fahafonganana voatendry izay ahidina amin'ny mpandrava. Io zany le faminaniana nomena zany, hoe ny amin'ny fampidiana zany amin'ny zanak'Israely dia zao hoe misy fotoana voatendry. Dia amin'ny fotoana voatendry io dia zao hoe fanamboarana ny Jerosalema zany, fanamboarana ny tanàna izay rava, fanamboarana ny manda, fanamboarana ny tempoly. Ka amin'ny didy zany amin'izay voahan'izay didy zay zany, anamboarana ny Jerosalema zay, amin'izay no amoahana ny zanak'Israely hivoaka amin'ny fahababoana izany. Dia izay le zavatra niteneniny eto amin'le 720, 720 azafady, tamin'ny ato ambony fivavaka ao dia nisy teny nivoaka ka dia tonga hanambara aminao, satria malala indrindra ianao, ko adinio ny teny ary ao ko fantatrao ny fahitana. 70 herinandro no voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànanao masina, ahatapaka ny fahadisoana, hanampina ny fahotana, ary ianao fanavotana noho ny eloka sy hampiditra fahamarinana mandrakizay, raha nisy tombo-kase ny fahitana, ny faminaniana, ary hanositra izay masina indrindra. Voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànanao masina izy. Amin'io zany no hoe anamboarana ny Jerosalema zany, dia hiverina ny zanak'Israely zany. Dia nanomboka tamin'io daty io, mbola tsy resaka daty zany tsika fa rehefa any amin'ny resaka tsika any amin'ny 10 dia resaka an'io daty io tsika hoe tamin'ny oviana ary io daty io nivoaka zany fanamboarana ny Jerosalema izany zany. Satria ny anamboarana ny Jerosalema zany dia zao hoe sy arak'ilay tenenina teo hoe anatapaka ny fahadisoana, hanampina ny fahotana, anaovana fanavotana noho ny elo. Dia amin'ny 520 izy hoe koa ko fantatrao ary ho azonao fa hatramin'ny voahan'ny didy, io ilay niresahantsika teo, hatramin'ny voahan'ny didy
anavaozana sy anamboarana ny Jerosalema ozy izy. Zany hoe misy didiny voaka zany io. Zany hoe mpanjaka ny Babilôna zany no mamoaka ny didy io amin'ilay anamboarana ny Jerosalema. Dia rehefa mivoaka zany io didy dia mody zany ny zanak'Israely. Dia eo zany no manomboka ilay 70 herinandro voatendro ny zanak'Israely. Ka marina nefa fa 70 herinandro io fa nresantsika teto fa izy io tsy hoe 70 herinandro amin'ny herinandro ara-dalàna normal ianantsika zany fa 70 herinandro ara-paminaniana zany izy io. Manaraka les computations ara-baiboly na hoe le fanisana ara-baiboly zany. Satria ny fanisana ara-baiboly dia zao hoe araka ny fahitantsika le any amin'ny numera 412 dia miteny mihitsy manao hoe ny iray andro hosoloana herintaona ozy izy. Efa nresantsika teto zay. Ny iray andro hosoloana herintaona. Dia hoe tahaka ny zanak'Israely ny safy tany 70 andro tany amin'ny tany Kanana, dia tahaka izay koa ny janonany zanak'Israely 70 taona any an'efitra. Zay hoe ny iray andro hosoloana herintaona. Dia eo zany le izy. Zany hoe 70 herinandro io zany. Taona zany io resahana io zany ny 70 herinandro zany. Taona zany io resahana amin'io zany. Fa mbola tsy resaka an'izay tsika hoe firy taona zany io na firy taona fa rehefa tonga tsika any amin'ny 10 dia resaka amin'izay dia ho hitantsika hoe firy taona zany izay 70 herinandro izay zany. Fa eo zany ny zavatra resantsika dia zao. Fanombohan'ilay 70 herinandro zany dia zao hoe anamboarana any Jerosalema. Dia ozy izy miteny arak'ilay teny teo hitantsika teo le izy. Eo amin'ilay 5:20 dia verenantsika vakiny. Koa fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voan'ny didy anavaozana sy anamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andriana dia isy 7 herinandro sy 12 herinandro. Aoka ozy izy ho fantatrao fa hatramin'ny voan'ny didy anavaozana sy anamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andriana dia isy 7 herinandro sy 12 herinandro. Zany hoe amin'ny fivoahan'ny didy anamboarana ny Jerosalema zany mandra-pahatonga ny Mesia andriana amin'ilay dia marihana mazava tsara fa rehefa mivoaka i didy anamboarana ny Jerosalema io averiko tsara izy dia fampidina ny zanak'Israely ny dikan'izay. Dia hatramin'ny voahan'ny didy ozy izy anamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andriana ozy izy mandra-pahatonga ny Mesia zany dia zao isy 7 herinandro sy 12 herinandro. Zany hoe 62 semaines zany eo anatin'izay isy 69 semaines zany zay. Hoe 7 herinandro sy 12 herinandro izay 7 herinandro zany zay. Hatramin'ny Mesia andriana ozy izy. Dia toy izany le vaky teny ary rehefa afaka ny 12 herinandro dia hovonoana ny Mesia ka tsy hanana. Zany hoe rehefa afaka zany 12 herinandro io. Zany hoe amin'ny faran'le 12 herinandro zany no tonga ny Mesia. Averiko tsara le izy teo. Averiko tsara le vaky teny teo. So dia mifandipatra tsika amin'ilay 5:20 Koa fantatrao sy ho azonao ka hatramin'ny voahan'ny didy anavaozana sy anamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andriana dia ho 7 herinandro sy 12 herinandro. Amboarana indray ny lalina sy ny ady dia amin'ny andro mba-pahory. Ary rehefa afaka ny 12 herinandro dia hovonoana ny Mesia ka tsy hanana. Zany hoe rehefa afaka zany ny 12 herinandro dia hovonoana ny Mesia ozy izy. Zany hoe fa tonga ny Mesia zany. Fa aorianan'ilay 12 herinandro ny Mesia no hovonoana. Dia amin'ny famonoana azy iny aorianan'ilay 12 herinandro amin'ny fotoana inona no hamonoana ny Mesia? 7:20 Ary hanorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra latsa-djà sy ny fanatitra hafatra amin'ny atsasaky ny herinandro ary amin'ny ela sy ny fahavetavetana no vian'ny mpandrava izy hatramin'ny fahafanganana voatendry izy ahidina amin'ny mpandrava. Dia amin'ny 5:17 izy dia miteny hoe hanorina fanekena ho herinandro amin'ny maro. Averintsika tsara zany le izy mba mpazava le izy. Manao tableau kely zany tsika. Manjary mikorotana le fanazavana zany. 7 herinandro izy sy 12 herinandro no maninona no anavaozana any Jerosalema. Ary rehefa afaka ozy izy ny 12 herinandro dia maninona
inona ny zavatra mitranga? Dia hovonoana ny Mesia. Zany hoe aty amin'ny faraparan'le 12 herinandro aty zany no iavian'ny Mesia. Ary rehefa tapitra ny 12 herinandro aty amin'ny aorianany 12 herinandro dia zao maninona? Hovonoana ny Mesia zany. Amin'ny fotoana inona nefa eo amin'ny nonan'ny Mesia io? Fantatsika tsara fa 70 herinandro no voatendro any zanak'Israely. Dia amin'ilay herinandro farany zany no amin'ny nonan'ny Mesia. Izay maha 70 herinandro azy. 7 herinandro sy 12 herinandro manome 7 herinandro. Rehefa afaka 7 herinandro io dia hovonoana ny Mesia. Amin'ny fotoana inona no amin'ny nonan'ny Mesia? Ao anatin'ilay herinandro farany no amin'ny nonan'ny Mesia. Dia amin'ny fotoana inona ao anatin'ny herinandro farany io ary zany no aminona ny Mesia. Dia teneniny tsara ilay izy 7:20 ary anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hafa ary samy atsasaky ny herinandro. Zany hoe amin'ny atsasaky ny herinandro zany no aminona ny Mesia. Ny fanontaniana mipetraka dia ity faminaniana zany no miteny an'izay hoe amin'ny atsasaky ny herinandro no ampitsarana ny fanatitra latsa-dra. Kanefa ny fampitsarana izay fanatitra latsa-dra zay dia tadidio tsara fa ny fampitsarana ny fanatitra latsa-dra dia ny famonoana ny Mesia. Izay ny fampitsarana ny fanatitra latsa-dra. Satria ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hafa rehetra izay atao teo amin'ny tempoly dia tandindony amin'ny Kristy. Ny zavatra rehetra izay natao teo amin'ny tempoly dia tandindony amin'ny Kristy. Ka rehefa maty Kristy dia tsy nisy valeur intsony zany ny zavatra rehetra izay natao teo amin'ny tempoly. Tsisy lanja intsony ny zavatra natao teo amin'ny tempoly satria Kristy nefa maty ho antsika. Dia amin'ny fotoana inona ny fampitsarana izay fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hafa rehetra izay dia amin'ny nahafatesan'ny Mesia, zany hoe Kristy zany maty tamin'ny atsasaky ny herinandro. Fa fanontaniana mipetraka dia ity. Fanontaniana ngezabe izay mipetraka dia ity manao hoe raha maty tamin'ny atsasaky ny herinandro ara-paminaniana ary i Kristy. Move tanteraka arabaky teny tokoa io nahafatesan'ny Kristy io amin'ny atsasaky ny herinandro. Izany hoe tanteraka amin'ny semaine na herinandro normal ve no nahafatesan'ny Kristy. Io faminaniana io zany io faminaniana Daniel zany dia tanteraka ara-paminaniana. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ity hoe tanteraka arabaky teny koa ve io hoe maty amin'ny atsasaky ny herinandro Kristy. Dia ho jerentsika zany zay satria ny faminaniana no miteny an'izay. Satria izay lazain'ny tenin'Andriamanitra dia manina tanteraka avokoa izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Ny jerentsika teto ny zavatra hitantsika dia zao hoe nijerentsika ny amin'ny hoe Jesosy araka ny fampianaran'ny Eglizy izay tazomin'ny fiangonana maro izay fampianaran'ny Eglizy izay hoe Jesosy dia maty zoma ary nitsangana tamin'ny andro alahady. Jesosy tena nefa dia nilaza nanao hoe tahaka ny Jona ny toetra atelonandro sy atelonalina tao akibon'ny hazandrano lehibe dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona atelonandro sy atelonalina ao akibon'ny tany. Kristy nefa dia nilaza manao hoe tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratana ao amin'ny soratra masina. Ka izay no mahatonga antsika hoe raha tanteraka ara-paminaniana ary nahafatesan'ny Kristy io tamin'ny atsasaky ny herinandro, move tanteraka arabaky teny koa hoe maty tamin'ny atsasaky ny herinandro Kristy. Dia raha jerentsika arabaky teny zany zay dia hoe raha ao anatin'ny herinandro ny jerentsika zany dia hoe herinandro anankiray misy 7 andro zany herinandro anankiray zany. Ka raha mijery sika ny andro ara-baiboly, ny andro voalohany dia zao hoe ny andro alahady ny andro voalohany ary ny andro fafito dia ny andro asabotsy. Zay zany ny ara-baiboly. Ka ny atsasaky ny herinandro zany dia inona zany ny atsasaky ny herinandro? Ny atsasaky ny herinandro zany alarobia. Zay zany ny atsasaky ny herinandro. Ka raha maty tamin'ny atsasaky ny herinandro zany Kristy arabaky teny hoe raha tanteraka arabaky teny koa zany io faminaniana dia zao hoe
maty amin'ny alarobia ny Kristy fa tsy maty amin'ny andro azoma. Zany hoe amin'ny andro alarobia ny Kristy no maty fa tsy amin'ny andro azoma izany. Marina fa ao anatin'ny soratra masina dia zao hoe ny faminaniana dia mety mandray roa ny faminaniana. Sady mety mandray ara-paminaniana izy no mety mandray ara-baky-teny. Ka ho jerentsika zany ty faminaniana ty ny amin'ny hafatesan'ny Kristy amin'ilay hoe maty amin'ny atsasaky ny herinandro hoe mandray roa koa raha ve zany io faminaniana io sady mandray ara-paminaniana no mandray ara-baky-teny zany. Dia ho jerentsika zany izy raha ohatra hoe mandray ara-baky-teny zany ilay faminaniana zany. Dia eo no ahitantsika an'ilay izy manao hoe nahazo 3 andro sy 3 alina tokoa ary ve Jesosy zany tao ankibon'ny tany araka ny voalazana. Satria Jesosy tena ny dia nilaza manao hoe tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratana ao amin'ny soratra masina. Dia eo zany ny ahitantsika an'ilay toko sy andininy maro izay hitantsika teo rehefa nijeritsika tamin'ny hoe maty zoma Jesosy dia nataontsika ny fifandraisan'ilay toko sy andininy. Dia hitantsika efa nifandipatra be ilay toko sy andininy mividy hoe avy nandevina an' Jesosy ireo vehivavy dia nanomana ny menaka manitra. Dia rehefa avy eo izy nitsahatra ny sabata. Dia rehefa niampitso ny sabata hariva indray izy dia lasa nividy menaka indray mba hanosorana ny fatin'i Jesosy. Dia ahoana koa zany? Dia rehefa avy eo tonga ny lahady maraina dia lasa izy nandeha tany am-pasana hanositra ny fatin'i Jesosy. Hoe menaka vidinao sabotsy hariva ve? Amin'ilay hoe maty zoma zany menaka vidinao sabotsy hariva ve? Dia homaninao ny zoma hariva. Dia rehefa avy eo indray lahady ianao mandeha manositra anazy. Dia hitantsika zany zay fifanjevona zay zany hoe nisy zavatra nikorotana zany zay. Hitantsika izay eo amin'ilay hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro mazava ve zay fanazavana mikasika an'ilay resaka hoe menaka manitra izay. Hitantsika eo ihany koa mikasika resaka hoe mpiambina ny fasana. Hoe navita ny andro ilay fasana 3 andro sy 3 alina koa ve ilay mpiandry fasana reto? Satria tamin'ilay maty zoma izy nijerentsika ny kajy tsy nitombona ilay fiambenana ny fasana 3 andro sy 3 alina. Satria raha kajiana ilay 3 andro sy 3 alina dia any amin'ny tombe efa mihoatra ny andro voalohany amin'ny herinandro ny fanisana zany fa tsy hoe tapitra eo amin'ny andro alahady ilay 3 andro sy 3 alina. Dia ho jerentsika zany zay sy izay zavatra maro hitantsika teto izay nisy fifanjevona izany. Dia raisika aloha zany ny soratra masina. Satria ny soratra masina ihany no manazava ny soratra masina. Dia ny zavatra ho resahantsika ato. Satria ny zavatra hitantsika eo Jesosy hoe tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratanao izy eo amin'ny soratra masina. Teo amin'ny lalàna Mosesy sy mpaminany ary ny salama. Dia Jesosy tenany koa dia nanome famantarana nanao hoe tahaka ny Jona 3 andro sy 3 alina teo ankibon'ny hazandrano lehibe dia tahaka izay koa nitoerany zanak'olona 3 andro sy 3 alina ao ankibon'ny tany. Dia tsy vitan'i Jesosy ihany tena izay fa na ny mpianatra koa erany dia niteny hoe izay ny fampianarana voaraina izy ireo. Dia izay ihany koa ny ampianarana antsika ny mpianatra Kristy koa ny teny an'izay. Dia hitantsika tao amin'ilay Korintianina voalohany toko 5:10 irenantsika kely io. Korintianina voalohany toko 5:10 dia ny andininy 7 sy ny 4. Korintianina voalohany toko 5:10 andininy 7 sy ny 4. Fa natolotra anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko. Zany hoe fampianarana noraisin'ny apôstôly Paoly zany ty omeny atsika ity. Fa natolotra anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao. Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina. Dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Natolotra anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko izy. Dia ino ny zavatra niraisiny io izay natolona antsika? Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina dia nalevina araka ny soratra masina sy natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Inona ny voalazan'ny soratra masina mikasika ny nandevenana ny Kristy? Kristy miteny fa tahaka ny Jona 3 andro sy 3 alina izy teo ankibon'ny hazandrano. Ka tao anatiny tahaka ny Jona 3 andro sy 3 alina teo ankibon'ny hazandrano lehibe dia tahaka izay koa nitoeran'ny zanak'olona 3 andro sy 3 alina ao ankibon'ny tany izany. Dia ho vakitsika izay tenin'i Jesosy izay zany. Vakitsika io teny io satria io zany no fototra anazavatsika an'ity fampianarana ity. Mikasika ny tenin'i Jesosy io hoe
araka le tenin'ny apôstôly Petera teo manambara manao hoe efa nambaraka antsika io izy ny fampianarana izay efa niraisiko ihany koa. Dia ino ny fampianarana io? Vaoko ho fantatsika izy fa Kristy dia maty noho ny fahotantsika, nalevina ary natsangana araka ny soratra masina. Dia verenantsika ilay izy Matthieu 12:12. Dia mikasika ilay nandevenana ny Kristy zany dia io ny zavatra teneniny ato. Mazava tsara ilay izy zany. Vaoko tsika tsy famitaka sao dia lazainareo aiza koa misy an'izany. Fa dia izay ilay teny moa zany, fa dia anjarantsika no mandray an'ilay izy zany. Dia ahoana ozy izy? 9:7. Ary tamin'izany ny sasany tamin'ny mpanorandalàna sy ny fariseo namaly azy ka nanao hoe, mpampianatra o, tahita famantarana avy aminao izahay. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana, nefa tsisy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana amin'ny Jona-paminany. Fa tahaka ny toeran'ny Jona atelonandro sy atelonalina tao an-kibon'ny hazan-drano lehibe, dia toy izany koa ny toeran'ny zanak'olona atelonandro sy atelonalina ao an-kibon'ny tany. Nalevina hoy ny apôstôly Paoly teo Jesosy araka ny soratra masina. Dia eto Jesosy dia miteny fa tahaka ny toeran'ny Jona 3 andro sy 3 alina tao an-kibon'ny hazan-drano lehibe, dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona atelonandro sy atelonalina ao an-kibon'ny tany. Izay zany nandevenana Kristy 3 andro sy 3 alina zany ao an-kibon'ny tany. Hitantsika ny amin'ny fampianarany amin'ny Jesosy ilay hoe maty amin'ny andro zoma, araka ny fampianaran'ny fiangonana, ny fampianaran'ny Eglizy, izay be dia be ny manaraka an'io fampianarana io. Maro anisan'ny fiangonana manaraka an'io fampianarana io. Kanefa ny dia zao, rehefa nijerentsika teto mikasika ilay izy hoe mitombona, raha marina angely hoe maty somaty Jesosy, izy moa mandahany zany hoe izay zany ny voalazan'ny soratra masina, satria ny soratra masina no arahantsika. Fa ny zavatra hitantsika teto nijerentsika ilay izy tsy mitombona ilay izy, ary tsy nahazo an'izay 3 andro sy 3 alina zay zany tao an-kibon'ny tany, satria Jesosy ny teny hoe 3 andro sy 3 alina an-kibon'ny tany. Any ka lazaina fotsiny manao hoe 3 andro sy 3 alina, hoe zoma, sabotsy, alahady. Kanefa ny ao misy iny, misy 3 andro mazava ao, misy 3 andro maizina ao. Ary raha ohatra tsy nitenen'izay Jesosy hoe 3 andro sy 3 alina fa nataony hoe 3 andro fotsiny, dia tena mety nitombona ilay izy, afaka ataon'izay kajy izay fotsiny hoe zoma, sabotsy, alahady. Fa tena nitsindrin'i Jesosy tsara ilay izy, satria misy antony lehibe zay hoe 3 andro sy 3 alina, zany hoe 3 mazava sy 3 maizina. Dia eto ary zany jerentsika zany mikasika an'io ilay hoe Jesosy maty tamin'ny atsasaky ny herinandro, izay alarobia zany, araka ny soratra masina ny jerentsika an'io zany ao an-kibon'ny tany. Dia fanamariana kely mikasika an'iny hoe ao anatin'ny andro anankiray, ny andro anankiray dia manome 420 ora. Ka io andro anankiray 420 ora io dia misy mazava sy misy maizina. Ao amin'ny Baiboly ny ilazany an'ilay mazava dia antsoiny hoe maraina, ary maizina antsoiny hoe hariva. Amintsika amin'ny teny gasy dia antsointsika hoe ny mazava ataontsika hoe andro koa ny ilazantsika anazy. Dia ny alina ataontsika hoe maizina ny ilazantsika azy ihany koa. Na hoe izay ny hoe ny alina ataontsika hoe maizina zany. Ka raha vao miteny zany tsika hoe andro mazava dia ilay maraina zany no resahana io. Raha mitentsika hoe alina dia ilay maizina zany no resahana amin'io. Ary raha mitentsika hoe ray andro dia inona zany zay? Misy mazava sady misy maizina zany zay. Jerentsika angela izy ao anatiny eo amin'ny Genesis toko voalohany. Herenantsika kely izy io. Dia vakitsika amin'ny 9 ka hatramin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nanao hoe misy ny mazava dia nisy mazava.
ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro ary ny maizina nataony hoe alina dia nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany izany. Ny mazava nataon'Andriamanitra hoe andro ary ny maizina nataony hoe alina dia ny fitambaran'ireo izany dia hoe dia nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany izany. Fitambaran'ilay alina sy mazava andro iray izany izay. Dia eto koa anatin'ny Baiboly rehefa mijery isika zavatra anankiray dia izao hoe amin'ny orantsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia ny andro manomboka amin'ny inona ny andro? Amin'ny sasakalina, amin'ny minuit. Rehefa manao tombo-kasen ny olona dia manomboka minuit ny tombo-kasen. Satria hoe ny andro amin'izao iainantsika izao izany dia izao hoe manomboka amin'ny sasakalina. Dia mefara amin'ny sasakalina, izany hoe ny 4:20 ora izany manomboka minuit amin'ny sasakalina, mefara amin'ny ampitso sasakalina. Fa ny ara-Baiboly izany tsy izay. Tsy izay ny fanombohan'ny andro, fa io voalaza io. Rehefa nanao ny mazava sy ny maizina Andriamanitra, veriko tsara ilay izy teo, dia inona ny zavatra teneniny teo? Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro ary ny maizina nataony hoe alina. Dia ahoana izy? Dia nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany izany. Izy tsy niteny hoe dia nisy maraina ary nisy hariva andro voalohany. Fa nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany izany. Dia io izany tena ara-Baiboly mihitsy io. Na rehefa hitanao io rehefa eo amin'ny zanak'Israely rehefa mitandrina ny sabata izy, ka hoe mitandrina ny sabata izany tsy manomboka amin'ny sasakalina izy mitandrina ny sabata, fa manomboka amin'io maty masoandro io ny jiosy mitandrina ny sabata, satria amin'izay no manomboka ny andro ara-Baiboly. Mefara amin'ny ampitso hariva. Dia izay no nanamboaran'Andriamanitra ny andro, nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany izany. Zay zany ny fanomboana, fa io fanomboan'ny andro amin'izao fotoana izao tsy ara-tsoratra masina. Raha kristianina izany tsika dia izao ny andro manomboka maty masoandro. Vao maty io masoandro io, izany hoe amin'ny 9 io izany, dia miditra amin'ny andro anankiray vaovao izany. Fa tsy hoe miandro sasakalina aloha vao miditra amin'ny andro anankiray vaovao. Eo ihany koa ny ora araka ny soratra masina. Ny ora ao anatin'ny soratra masina ihany koa dia mitovy amin'ny io indray izany, mitovy amin'ny ora amintsika amin'izao fotoana izao. Satria nahoana? Manome 4:20 ora ny andro anankiray izany. Dia mitovy ihany izay satria ngano ianao afaka miala amin'io fa ny andro anankiray izany dia izay hoe 4:20 ora ny andro anankiray. Ary misy tompo sy andininy arô tenenin Jesosy rehefa miresaka ilay andro mazava Kristy dia izao no lazany anazy. Ao amin'ny Jaona 1:20, andininy 7. Jaona 1:20, dia ahoana izy Jesosy mikasika an'io rehefa miresaka ilay andro mazava izy. Jaona 1:20, andininy 7. Izao vaky teny minaran'i Jesosy. Jesosy namaly hoe tsy 12 va ny ora amin'ny indray andro izy. Averiko tsara. Jesosy namaly hoe tsy 12 va ny ora amin'ny indray andro. Izany hoe amin'ny andro mazava izany io resahan'i Jesosy. Ny andro mazava izany dia 12 ora. Ny andro maizina dia mamena ihany koa, manome 12 ora ihany koa izany ny andro maizina izany. Zay zany no mikasika an'iny zavatra iny zany, fa dia hojerentsika amin'izay zany mikasika le hoe fanazavana le hoe 3 andro sy 3 alina izany. Tombontsika zany ny fanazavana mikasika izay zavatra zay. Tamin'ny fotoana izay nahafatesany Kristy, dia nisy événement nitranga tamin'ny fotoana nahafatesany Kristy. Inona zany izay événement nitranga zay? Na mety hoe fety nitranga tamin'ny fotoana izay nahafatesany Kristy. Nisy zavatra nitranga zany tamin'ny vanim-potoana io. Dia izao no teneniny atao amin'ny Jaona 1:20, mijerentsika. Jaona 1:20, dia miainga zany tsika hijery amin'ilay hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro zany tsika, ary hojerentsika zany le hoe
le izy satria le hoe atsasaky ny herinandro zany arabaky teny no jerentsika dia alarby zany io atsasaky ny herinandro arabaky teny jerentsika hoe alarby zany io mariana tsara zany dia ho jerentsika zany inona ary zany le événement nitranga tamin'ny fotoana nahafatesan'i Kristy na zay zavatra nitranga tamin'io satria nisy fety tamin'io période io zany dia jerentsika amin'ny Jaona 8:10 ny andininy 4:40 ka hatramin'ny 4:90. Jesosy zany tia efa nioentina teo amin'ny Pilaty Jesosy dia atolotra zany Kristy amin'ny fotoana io ovonoana zany Kristy. Inona nefa ny fotoana io zany zay anolorana ny Kristy ovonoana. Dia izao no teneniny eo amin'ny andininy 4:40 ka hatramin'ny 5:90. Ary andro fiomanana amin'ny Paska ny andro tokony tamin'ny ora 9. Dia hoy izy tamin'ny Jiosy, indro ny mpanjaka anareo. Veriko sa ary andro fiomanana amin'ny Paska ny andro tokony tamin'ny ora 9. Dia hoy izy tamin'ny Jiosy, indro ny mpanjaka anareo. Fa ny anso ireo hoe ento mboy amin'ny hazo fijaliana izy. Hoy Pilaty taminy, omboko amin'ny hazo fijaliana va ny mpanjaka anareo? Ny lohampisorona namaly hoe tsy manana mpanjaka afa-tsy Kaisara izahay. Ary tamin'izany Pilaty dia nanolotra azy taminy mba ho ombona amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe inona ny fotoana zany izay nanolorana ny Kristy ombona amin'ny hazo fijaliana amin'ny azo faty. Dia nitenenina izy amin'ny 4:40 ary andro fiomanana amin'ny Paska ny andro tokony tamin'ny ora 9. Dia io koa zany iverenantsika kely le ora ara-Baiboly. Satria ny andro amin'ny Baiboly dia manomboka amin'iny. Maty masoandro no manomboka ny andro ao anatin'ny Baiboly. Dia izao hoe zany ora 9 zany andro amin'ny 12 ora atoandro zany ao amin'ny soratra masina. Fa tsy hoe amin'ny 9 maraina. Raha vao miteny izy amin'ny ora 9 dia andro amin'ny 12 ora atoandro. Amin'ny ora 9 amin'ny ora 3 dia amin'ny 7 maraina zay. Amin'ny ora 7 dia amin'ny 3 ariva zany zay. Dia izay ilay mahasamihafa amin'le satria niova tanteraka mantsy ny zavatra amin'izao fotoana izao amin'ny calendrier ny andro ary dia lasa latsinainy ny andro voalohany. Ny amin'ny Baiboly nefa ny lahady ny andro voalohany. Dia na ny ora koa raha miova. Ny ora amin'izao fotoana izao hoe amin'ny 12 ora atoandro. Amin'ny Baiboly nefa amin'ny 9 zany amin'ny andro amin'ny 12 ora atoandro zany. Raha ny fanombohan'ny andro ao amin'ny Baiboly manomboka maty masoandro amintsika amin'izao fotoana izao amin'ny sasakalina manomboka maty masoandro niova daholo zany ny zavatra rehetra. Kanefa na dia nisy ary izay fivana izay tsy nampiova ny andron'i Jehova zay satria ny andro fafito dia sabatan'i Jehova foana ny andro fafito. Ary raha vao miresaka ny soratra masina tsika tsy afaka zany tsika manaraka ny calendrier amin'izao fotoana izao satria diso ny calendrier amin'izao fotoana izao par rapport raha pitahana amin'ny ara-tsoratra masina. Ka raha manao an'ilay hoe atsasaky ny herinandro zany tsika dia atsasaky ny herinandro araka ny soratra masina no jerentsika fa tsy atsasaky ny herinandro amin'ny calendrier iainantsika amin'izao fotoana izao zany. Dia rehefa nataontsika ny kazy dia alarby zany ny atsasaky ny herinandro. Dia eto ary zany le inona zany ilay événement na zavatra nitranga na fety tamin'ny vanim-potoana izay nanolorana an' Jesosy ovonoana io. Zany hoe andro fiomanana amin'ny Paska zany io andro nanolorana an' Kristy ombona amin'ny andro fijaliana io. Zany hoe efa akaiky zany ny fotoanan'ny Paka, ny fetin'ny Paska zany efa akaiky. Dia ny fanontaniana mipetraka nefa dia ity manao hoe nahoana no tamin'ny andro fiomanana amin'ny Paska no nanolorana an'i Kristy ovonoana. Sa mba mety hoe coïncidence zay mba maty teo Jesosy dia mba coïncidence zany zay zavatra zay. Mba hoe fifandrifiany zavatra fotsiny zany zay zavatra zay. Fa tadidio fa ny nahafatesan'i Kristy dia araka ny soratra masina. Ny nandevenana an'i Kristy dia araka ny soratra masina. Ny tsanganan'i Kristy dia araka ny soratra masina. Zany hoe tsisy zavatra tokony mipetrapetraka fahatany zany. Fa rehefa maty Kristy dia tamin'ny fiomanana amin'ny Paska Kristy no maty fa tsy tamin'ny andro hafa. Na hoe taorianan'ny Paska Kristy no maty fa tamin'ny fiomanana ny Paska Kristy no maty.
dia le nahafatesan'i Kristy zany dia zao hoe matoa Kristy maty tamin'ny andro fiomanana amin'ny Paska dia zao satria Kristy le tandindon'ilay zanak'ondry vonoina amin'ny andro Paska. Ary ny zanak'ondry izay vonoina amin'ny ny zanak'ondry izay vonoina dia zao amin'ny harivan'ny andro fiomanana no hamonoana ny zanak'ondry. Ny Kristy nefa no vonoina tamin'iny amin'ny harivan'ny andro fiomanana no hamonoana ny Kristy. Jereo tsara nge Exodosy 12 verenantsika kely. Efa hitantsika io fa verenantsika kely. 12:9 dia ahoana izy izy? 9:9. Miresaka le zanak'ondry zany izy eto izay vonoina amin'ny Paska iny zany. Ary ho tehirizanao izy hatramin'ny andro 410 amin'ity volana ity. Le zanak'ondry zany io dia hamono azy amin'ny hariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Ho tehirizinao izy hatramin'ny andro 410 amin'ity volana ity dia hamono azy amin'ny hariva ny fiangonana Israely rehetra. Zany hoe vonoina le zanak'ondry amin'ny hariva ny andro ny 410 zany no hamonoana ny zanak'ondry. I Kristy nefa no vonoina maty teo amin'ny après-midi teo Jesosy. Tamin'ny ora 3 teo. Amin'ny 3:00 amintsika zany. Fa raha ara-Baiboly izy teo amin'ny ora 5 no nahafaty an'i Jesosy zany. Zany hoe amin'ny 3:00 zany nahafatesan'i Kristy. Dia tadidio tsara fa ny zanak'ondry izay vonoina dia amin'ny harivan'ny andro ny 410 no hamonoana ny zanak'ondry. Dia rehefa maty ny zanak'ondry dia iny ilay antsoina hoe Paska ny Jehovah. Ny fetin'ny Paska nefany tsy manomboka amin'iny andro 410 iny ny fetin'ny Paska. Fa ny fetin'ny Paska dia manomboka amin'ny andro ny 510, finanana mofo tsy misy masirasira sy anana mangidy. Mandritra ny 7 andro ny zanak'Israely mifety an'izay fetin'ny Paska zay. Ka raha miteny hoe fiomanana ny Paska no nanolorana ny Kristy ho vonoina. Dia nahoana? Satria Kristy mihitsy ilay Paska ho antsika. Dia ny vonoina izy tamin'iny andro 410. Dia ny dikany zany dia zao raha fiomanana amin'ny Paska io andro io dia ny Paka zany, ny Paska zany apitsiny io andro io zany ny Paska zany tamin'ny vanim-potoana io zany. Dia eo zany mikasika an'iny. Dia ahoana inona voalazan'ny soratra masina? Ahoana izy Jesosy? Tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratana ao amin'ny soratra masina araka ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia rehefa hitantsika izy taria amin'ny Daniel 7:20 dia hoe amin'ny atsasaky ny herinandro no ampitsahatra ny fanatitra latsa-dra izy ozy izy. Amin'ny atsasaky ny herinandro no ampitsahatra ny fanatitra alatsa-dra. Ka io atsasaky ny herinandro io zany izay nahafatesan'i Kristy na ihany koa hoe le andro alarobia zany dia zao andro fiomanana amin'ny Paska zany io andro io nahafatesan'i Kristy io. Io voalaza ny mpaminany Daniel io hoe amin'ny atsasaky ny herinandro dia ampitsahatra ny fanatitra latsa-dra izy. Fantatsika tsara fa ny fampitsarana fanatitra latsa-dra dia ny nahafatesan'i Kristy. Ary io atsasaky ny herinandro io zany fampitsarana ny fanatitra latsa-dra io zany dia zao fiomanana amin'ny Paska zany io andro. Zany hoe andro alarobia zany io andro fiomanana amin'ny Paska io zany. Dia tohizantsika ilay fanazavana. Inona koa ary zany no mitranga tamin'io andro io zany? Satria hoe natolotra i Kristy omboany amin'ny hazo fijaliana. Dia fantatsika zany fa rehefa fatsihana amin'ny hazo fijaliana ianao tsy ho fatsihana fotsiny ianao dia rehefa avy eo ianao sosorona teo dia mbola velona ihany. Fa ny fatsihana tamin'ny hazo fijaliana zany Kristy dia maty zany Kristy tamin'ny fotoana satria izay zany le faminaniana mikasika le hoe maty izy amin'ny atsasaky ny herinandro. Eo amin'ny 9:30 izy miteny an'izay 9:30. Ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy dia nanao hoe vita dia nanondrika ny lohany izy
ka nanolotra ny fanahy. Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana iny zany dia nangataka rano izy fa nangetahita be. Dia inona nataon'ilay mpiambina teo? Nalainy tamin'ny lefina ilay éponge dia nasiany vinaigre dia nomeny azy hosotroany. Iny notrohany amin'ny vavany zany. Rehefa nitrokany iny izy, ay vinaigre ny tao. Dia ahoana izy Jesosy? 1:30 teo. Ary rehefa nananana vinaigitra Jesosy dia nanao hoe vita. Dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Maty Kristy zany. Maty Kristy izy io. Tanteraka ilay faminaniana. Satria Kristy ilay tandindon'ilay zanak'ondry novonoina tamin'ny andro Paska. Io andro Paska io ihany koa nefa amin'ny jiosy dia inona koa io andro Paska io? Ny andro Paska amin'ny jiosy dia zao fety lehibe zany Paska zany. Ary tsy vitany hoe fety lehibe, fa ny Paska ihany koa dia antsoiny jiosy hoe sabata lehibe. Ny Paska zany dia antsoina hoe sabata lehibe ny Paska. Eo amin'ny 1:30 io dia ahoana izy? Ary satria andro fiomanana ny andro dia nangataka tamin'ny Pilato ny jiosy mba ho tapahana ny ranjon'ireo. Zany hoe fa efa harivan'ilay andro fiomanana, efa harivany tamin'ny andro fiomanana iny zany Jesosy ny teo amin'ny hazo fijaliana. Dia nangataka tamin'ny Pilato ny jiosy. Satria tsy Jesosy rery ny teo amin'ny hazo fijaliana fa nisy kriminelina anankiroa zany teo. Nisy olona meloka niaraka tamin'i Jesosy zany izay nifatsiana tamin'ny hazo fijaliana teo. Dia hoe mba tsy ho tratran'ny sabata zany, mba tsy ho tratran'ny sabata, mba tsy ho tratran'ny Paska zany ny fatin'ireo, satria manjary mandoto ilay Paska ilay fatin'ireo raha tratran'ny Paska. Dia hoe tapao ny ranjon'ireo dia mba ho faty aingana dia esorina teo amin'ny hazo fijaliana izy, fa mantson'ireo dia mandoto ny Paska ilay fatin'ireo eo amin'ny hazo fijaliana ireo. Jesosy anefa efa maty tamin'io fotoana io. Dia inona ny zavatra niteneny teo? Ary satria andro fiomanana ny andro dia nangataka tamin'ny Pilato ny jiosy mba ho tapahana ny ranjon'ireo ary esorina ny faty mba tsy ho tratra ny andro sabata eo amin'ny hazo fijaliana, satria andro lehibe izany sabata izany. Inona zany resahany? Ny andro fiomanana. Fantatsika fa ny ampitsiny efa ny Paska. Inona ny zavatra nitranga? Ny zavatra niteneny eto dia zao hoe satria andro fiomanana ny andro dia nangataka tamin'ny Pilato ny jiosy mba ho tapahana ny ranjon'ireo ary esorina ny faty mba tsy ho tratra ny andro sabata eo amin'ny hazo fijaliana, satria andro lehibe izany sabata izany. Zany hoe ny Paka zany na ny Paska zany dia antsoina ihany koa hoe sabata. Ary tsy hoe sabata fotsiny fa sabata lehibe. Zany hoe izay koa zany ny antsoiny jiosy ny Paka zany na ny Paska. Sabata lehibe zany ny Paska. Sabata lehibe zany ny Paska, izay koa ny antsoiny ny jiosy ny Paska izany. Tapitra indray ny fotoanantsika nefa. Satry mbola itoy ihany fa aleo aloha tsika manakitsako koa dia tohizantsika amin'ny lesona manaraka indray mikasika an'izay zany, fa eo zany tsika zao mbola mandeha zany tsika miandalana makany amin'ilay hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro, hoe tanteraka arabaky teny Coeur avec zany. Inafatesan'i Kristy io amin'ny atsasaky ny herinandro ara-paminaniana sa tsy? Dia ho jerentsika zany mikasika ny zavatra izay raha hoe tanteraka tokoa, satria izay rehetra nanoratana ny Kristy dia manino tsy maintsy tanteraka avokoa izany. Dia izay no namaranantsika ny lesona teo zany mikasika an'iny hoe aika ny nahafatesan'i Kristy zany dia andro fiomanana amin'ny Paska. Ary nanaraka ny faminaniana satria ny zanak'ondry izay nivonoana tokoa dia amin'ny andro fiomanana ny Paska no hamonoana ny zanak'ondry, amin'ny harivan'ny andro fiomanana. Dia amin'ny andro 410 amin'ny hariva zany no hamonoana ny zanak'ondry. Dia rehefa maty ny zanak'ondry dia inona antsoina hoe Paska ny Jehova. Maty koa Kristy dia Kristy zany Paska ho an'i Jehova ihany koa Kristy. Kristy maty Paska ho antsika. Dia rehefa tapitra zany io, rehefa maty Kristy teo amin'ny hazo fijaliana iny hariva iny zany, nangatahan'ireo jiosy ny fatin'i Jesosy, mba hoe ny fatin'ireo jolahy ireo zany sy ny fatin'i Jesosy mba ho esorina eo amin'ny hazo fijaliana zany, hoe mba afaingeo ny hafatesan'ireo
mba ho esorona teo ny fatin'ireo fa ndreo dia tratra ny sabata ny fatin'ireo ka mandoto ny sabata zany satria sabata lehibe izany andro izany miresaka le paska izy io satria paska io sabata lehibe tenenina io zany. Dia izay ny lesitsika indray tamin'ity fa isorantsika ny tompo dia tohizantsika indray izay raha sitrapon'ny tompo meny fotoantsika amin'ny inariviny dia tohizantsika indray izay leson'izay. Vavakantsika ary. Tompo iray masina sy tsara indrindra ao misotra anao izay ny amin'ny fanazavana izay nonomenay tamin'ny dian'ity. Eny sarotra ny lesona kanefa ny fanahinao no tompon'ny zavatra rehetra. Sokafy ny fonay, sokafy ny sainay, mataranay ny sitraponao. Koa dia mana masinana ireny amin'ny teninao ny fahamarinana. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io amin'ny anaran'i Kristy nandratana izany vavaka izany eto anatrehanao. Aleloia. Mana masinana ireny amin'ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia izay indray arany amin'iny tahiny tompo daholo dia raha sitrapon'Andriamanitra dia mifanao fotoana indray tsika izany amin'ny tapany hariva. Baibai daholo. Ma